daholintsika rehetra tompoko misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny famindrapony mba afaka hifampizaha reto androany. Tena marina tsy hoe endry noho ianao akory, tsy hoe mahay noho ianao akory ary tsinitsinina akory afa mpanompo kely fa mba fahasoavan'Andriamanitra mba ahafahantsika mba mifampizaha reto. Androany tsika dia hiresaka manokana momba ny hoe andro farany. Izao vanim-potoana izao dia farany izay tena sarotra ary vanim-potoana farak'izay manahirana amin'ny ara-panahy io na ho an'ny tanora na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny pasteur, ho an'ny mpivavaka rehetrarehetra ary na ho an'ny tsy mpivavaka ary izao dia vaninandro tena sarotra. Ny olana nefa dia izao, samy kristianina mifanaratsy nefa dia samy kristianina izao ihany. Samy kristianina nefa mifanenjika ny fiangonana tsy manenjika ny fiangonana tsy dia ny fiangonana tsy manaratsy ny fiangonana tsy nefa ny samy kristianina ihany. Ary misy ary samy mpivavaka ao amin'ny fiangonana anankiray na mpivavaka ao amin'ny fiangonana hafa ka mahita erreur ataony anankiray dia zara ary misy an'iny dia iny voizina erak'izao rehetrarehetra izao ny religion hafa efa manenjika ny fiangonana kristianina mbola vao mainka ihany koa tsika kristianina no hifandrava. Ka mialohan'ny andraisantsika ten'Andriamanitra izay ahafahantsika mifampizaha reto dia andao ary tsika hivavaka amin'izao fotoana izao, hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra mankasitraka anao izay Andriamanitra fa hiteny aminay manokana ianao androany. Fahasoavan'Andriamanitra ny fahafahanay miaino ny teninao tahaka izao. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra anay dia natao hiaina ny teninao izahay. Faly izahay fa miteny aminay ianao satria ny teninao dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Dia amin'ny alalan'ny fanahinao androany dia mampianarana androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jerevantsika androany dia izao hoe andro farany. Hoy izy ny Baiboly atao amin'ny Timoty 2:3-1 dia izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe aoka ho fantatrareo fa any amparany any dia isy ny andro mahory. Ahoana hozy izy? Isy ny andro mahory. Izy zany andro mampahory. Ny Baiboly zany efa miteny, efa mahafantatra mialoha satria ny Baiboly dia tsindrimandrin'Andriamanitra hoe aoka ho fantatrareo izy fa any amparany any dia isy ny andro mahory. Misy kristianina be dia be tsy mahafantatra an'izao vaninandro sy vanim-potoana izay iainana izao. Hozy izy ny Baiboly aoka ho fantatrao. Ny fahoriana voalohany dia ny fahoriana ara-panahy. Fantatrao ve izao vaninandro izao? Izao natao hoe andro farany. Fotoana ahafahantsika miandry ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rahoan'lanitra. Tsika zany izao mbola tsy farandro. Aloha zany izay hazava amintsika mihitsy. Mbola tsy farandro isika izao fa mbola atao hoe andro farany. Izany hoe miandry ny fiverenan'i Jesosy. Efa misy famantarana be dia be izay ho hitantsika ao aoriana kely ao. Andriamanitra zany tsy niteny izy hoe roviana izy no avy. Jesosy tsy niteny izy hoe roviana no avy. Fa misy famantarana be dia be izay aseho an'i Jesosy. Ka ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy ny andro mahory. Dia misy ny atao hoe andro mahory. Ny fahoriana voalohany dia fahoriana ho amin'ny fiainam-panahy. Ahoana moa ny ahafantarana hoe manomboka amin'ny fahoriana amin'ny fiainam-panahy? Manomboka mematy ny ara-panahin'olona anankiray. Ahoana ny ahafantarana hoe mematy ny fiainam-panahin'olona anankiray? Lasa tsy te hivavaka intsony izy. Raha vao nandray an'i Jesosy izy dia satrany foana hiangona, satrany foana hamonjy fotoam-bavaka. Fa rehefa manomboka tratran'ilay andro farany dia lasa manomboka mety tsy tia zavatra ara-panahy intsony. Lasa raha manana asa fanompona izy eo amin'ny fiangonana dia lasa mekamo izy hanao asa fanompona. Lasa tsy tia mandany fotoana intsony ao an'Andriamanitra, lasa tsy manam-potoana intsony. Ka ny famantarana voalohany zany fa andro farany dia izao any amparany any dia isy ny andro mahory. Voalohany zany hozy isika teo dia ny fahoriana ara-panahy. Inona indray ihany koa ny faharoa?
ao amin'ny Timoty faharoany toko fahatelo andininy faharoa tapany voalohany de zao fa ny olona ho tia tena zany de famantarana fa efa andro farany zao raha mandinikytsika tena tia tena ny olona ary ny baiboly de efa nilaza an'izany ny atao hoe tia tena de zao tsy ho an'ny tenany ihany ny fantany tsy tia halala ny hafa samy nanao provision fa misy tena manangona araky ny tokony mihoatra noho ny tokony ho izy indray de misy olona tsy manana tsony eo amin'le rayon satria lasany daholo satria tsy mahalala afa tsy ny tenany tsy tia halala ny hafa ka ny loharan'ny fampahoriana voalohany zany ara-panahy de ny fitiavan-tena tsy mahalala afa tsy ny tenany izy ame ohatra zao ny matetika moa zany kristiana de tratra n'ity zavatra anankiray ty satria kristiana izy de zao mivavaka izy de zay avoky ny fiainam-panahiny ihany hoe rehefa matanjaka rangaha ny fiainam-panahiko de fa mety rehefa za mivavaka tsy mampaninona ny ankonako tsy mampaninona ny avako ny namako ny mpiara-mianatra sy ny mpiara-miasa tsy mampaninona fa rehefa mavoko ny fiainam-panahiko mivavaka de zay mampalahelo fa tsy mampaninona antsika mahita ny hafa very mijery ny hafa very fa tsika ihany mivavaka de namatsika tsy hitorintsika amin'ny filazantsara tsy tenentsika hoe fa ho avy Jesosy misy iran'ny farandre mamonjy zay raha efa entsika hoe tsy nambaranao izy de fantatrao izy fa very teny ambony tany fa maninona ny tsy niteneninao ka ny zavatra teneniko atsika zany de zao rovina voanambara rovinitsika voanangana ny hafa ka le fitiavan-tena zany de tsy malala fa tsy ny tenany fa ny excuse-tsika ny akamaroantsika moa zany de zao za tsy mahay mitory teny ene ka za tsy mahay mitory teny ka hoana ny afahako mitory amin'ny hafa sy ny ohatry zany tsia fa am'izay kely anananao de mandehana ozy izy ny baiboly hoe mandehana am'izao herinao zao zay zany nafatarana ny olo anankiray hoe tia tena de ho an'ny tenany ihany satria hivavaka izy satria misy zavatra ilainy ho an'ny tenany tsy hoe amour de soi-même fa lasa égoïste de matetika heverin'olona fa tahaka ny bouton Andriamanitra hoe pitserina de mamoaka jus tsia misy olana kely de inona ny ao an-tsainy za tsy hivavaka tsony za hiala amin'Andriamanitra misy problème kely ao am-piangonana za tsy hivavaka tsony lay fitiavan-tena ihany koa de zao lasa tsy manana fotoana intsony ho an'Andriamanitra hivavahana am'izao confinement zao manahoana zao ny fotoana ahafahanao mivavaka any an-trano manahoana ny fotoana hifandraisanao amin'Andriamanitra lasa tsy mahafoy ho an'Andriamanitra tsy mahafoy fotoana ho an'Andriamanitra lasa tsy mahafoy ihany koa ho an'Andriamanitra fa raha ho an'ny tenany izy de mahafoy tsy manam-potoana ho an'izy satria nahoana sahirana oviana moa zany tsika no sahirana foana ane tsika ka ina ihany koa ny atao hoe fitiavan-tena mivavaka satria misy zavatra ilaiko tsy ratsy akory zany hivavaka satria misy zavatra andrasako amin'Andriamanitra zany natao hoe vavaka tia tena ary rehefa tsy mitandriny tsika de lasa manao vavaky n'olona tia tena tsy mahalala afa-tsy ny tenany ka manomboka androany zany rehefa mivavaka ianao aiza mivavaka ho an'ny tenanao ihany fa mivavaha ho an'ny hafa ka ny famantarana zany de zao efa mitranga efa akaiky ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra aoka ho fantatrareo fa any am-parany ihany de isy ny andro mahory zany de famantarana Jesosy efa hiverina nefa ny atsika ny anany problème ko any za zao sahirana am'izao fotoana zao ny faniriko any ny valiana zay mamaika anahy ihany aloha Jesosy nefa antsika tsy te hijery ny hafa ny fahatelo ny olona ho tia vola ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny vola ny azahoana ny zavatra rehetra fa ny vola ihany koa ny fototry ny ratsy rehefa mba mangataka fiaraha-miasa aminao ny olona dia iarao miasa izy aiza mangataka vola na de kely ary fa ny atsika raha taloha zao misy fiara-maty de manosika n'olona de tonga de miala fotsiny rehefa velona ny tomobile
fa raha zao raha misy fiaramaty eo a ka manosika ny olona mbody ka velona le fiara de mbody miandriandry eo ry salamy sy tsika eo inona ny tanjon'iny akaregime kely zay le fitiavam-bola tsy mba misy zavatra hoe gratuit mihitsy zany fa tsy maintsy mena vola kely joelam-paminany a de nampahitan'Andriamanitra zavatra nitranga amin'ny andro farany. Paoly apôstôly a de nomena fahitana, nomen'Andriamanitra fahitana. Ary any avelany any amin'izao fotoana izao efa misy ny atao hoe puce électronique. Ary voaingana moa zany tena nahita mihitsy hoe any Amerika zao a efa miketriketrika an'le izy zareo hoe puce apetraka eto amin'ny tanana eto na eto amin'ny sandry. Ary tsy mila puce tsony amin'izany zany fa tsy mila vola tsony. Hitantsika fa zao ilay izy efa manomboka ampidirina amin'ny telefona hoe amin'ny vola, Airtel Money, Orange Money. Fa amin'izany zany de ho ampidirina amin'ny tanan'olona le puce io. Ao ny misy ny mombamomba an'le olona rehetrarehetra. Apokalipsy 3:20 de zao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny olona rehetra na kely na lehibe, na manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, de ampandraisina marika eo amin'ny tanany ankavanana ozy izy, na eo amin'ny sandriny, na eo amin'ny andriny ozy izy, eo amin'ny andriny ozy izy avokoa, na kely na lehibe de asiana marika eo amin'ny sandriny na ny andriny, eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny. Io zavatra io zany a de efa ketriketrehany zareo hivoaka any amin'izao fotoana izao. Aoka zany ho fantatrao ny vanim-potoana zay iainantsika fa andro farany zao. Andro farany de zao lasa tsy manam-potoana ao an'Andriamanitra ny olona. Ao anatin'izao hoe tsika confiné zao tsy afaka mivoaka ny trano. Tena hoe be dehibe ny olona tsy manam-potoana ao an'Andriamanitra fa variana mijery télé, variana mijery film, variana amin'ny Facebook, variana amina zavatra be dehibe. Lasa tsy manam-potoana intsony ao an'Andriamanitra. Tsy te hevitra fa tsy ny tena ny olona amin'izao fotoana izao. Ny tanjona amin'ny andro farany zany de izao. Hahatonga ny olona tsy hanam-potoana ao an'Andriamanitra. Hahatonga ny olona tsy hanam-potoana hivavaka, hahatonga ny olona tsy hanana fotoana monjena fotoam-bavaka, hahatonga ny olona tsy hanana fotoana hamakiana baiboly, hahatonga ny olona tsy hanana fotoana hiderana an'Andriamanitra. Satria nahoana? Sahirana. Tena hoe fahoriana voalohany zany ozy isika de ny ara-panahy. Rehefa tsy mahazo aina ny ara-panahintsika, rehefa ory ny fanahintsika de ory ny fiainantsika ray manontolo. Lasa mematy ny ara-panahy. De rehefa mematy ny ara-panahintsika, lasa memazo aina ny tontolo ny fanahy ratsy. Eto am-pamaranana de ny anaran'i Jesosy eto amin'ny asan'ny apôstôly 2:7 hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny olona rehetra. Androany de faly am'laza aminao, manana anjara amin'izany ianao. Ratsy sahirana. Ary tokony anararoatra itsika isan'andro angataka ny fanahy masina satria izy ny tena Andriamanitra ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ny tena no andatsahako ny fanahiko amin'ny ofo rehetra. Be dehibe ny zavatra mahavariana antsika tsy hananantsika fotoana ao an'Andriamanitra zay tsy voatery ho ratsy le izy. Be dehibe ny zavatra mahasondriana, be dehibe ny zavatra intéressant. De lasa miaina ny fotoana antsika ao an'Andriamanitra. Ka raha vao tsy mangataka ny fanahy masina tsika de hitotona ny ara-panahintsika, rehefa mitotona ny ara-panahintsika de mitotona ny firenena. Adio manomboka androany zany fa rehefa ory ny fanahy de oro azy ny fo, oro azy ny saina, oro azy ny atana rehefa ory ny fanahy. Ary zay le fahoriana voalohany. Ary teneniko antsika tsy misy mamy ny fiainana, na manam-bola sy arena sy ohatry ny ahoana ary, na manana vola eraka ny trano ary,
nefa ny fanahy olo zany mahatonga ny hoe any ampitan-dranomasina zao mahitatsika artista manana izy azy manana jet privé malaza manana n'ity zavatra rehetrarehetra ity fa hoany mbola mamony tena ihany satria ory ny fanahiny fa zao kosa nefa rehefa mety ny fiainam-panahy de mandeha ho azy ny fiainana rehefa velona ny fiainam-panahy velona ho azy ianao courage ho azy ianao ka ny vahaolana omen'Andriamanitra atsika zany de ny fanahy masina hoy izy ny ten'Andriamanitra any am-parany any de isy ny andro mahaoly vavakatsika amin'izao fotoana zao Andriamanitra misaotra anao zay fa tena niteny taminay ianao androany misaotra anao zay Andriamanitra fa mamelona anay ny teninao ny vahaolanao anay de ny fanahy masina ianao ray zanaka fanahy masina feno ianao zay azavela ho ty tena izahay Andriamanitra ka tsy jery afa-tsy ny tenanay fona aminao zay Andriamanitra raha tsy manana fotoana intsono anao ampio izay Andriamanitra fa rehefa miletika ny fiainam-panahy miletika ny ara-panahinay de miletika ihany koa ny fiainanay rehefa tafavoaka ny ara-panahinay de tafavoaka ny fiainanay vangio manokana izahay fanahy masina ary foazy isan'andro izahay foazy isan'andro ny fanahinay Jesosy Andriamanitra misaotra anao zay fa tena tianay ianao Andriamanitra misaotra anao fa tena tianay ianao tianao foazina ny ara-panahinay de sokafanao ny masim-panahinay tsiraray aby fona aminao zay Andriamanitra fa variana amin'ny zavatra be dehibe variana amin'ny fiainana variana amin'ny asa variana amin'ny fianarana variana amin'ny namana ary na de efa confiné ary zay de misy zavatra be dehibe mahavariana anay na de efa mitokana atao trano ary zay de misy zavatra be dehibe mahavariana anay zay miantso torimaso any amin'ny ara-panahinay ka mamony zavatra be dehibe fo azy manokan'izay sokafiny maso ny fanahinay de misoatra fanahy masina